Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, université GSI, Anulchuanao ni Vavao. Mpiambana sivy ao anatin'ny senino na vita fianianana ny anaran'isy olo tena avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no andrasana mivoaka rahampitso mihodina eo amin'nisy olo tena ny filoha-pirenena nisy olo tena ny fitsarana tapony sy nisy olo tena ny antenimera-pirenena ny filohany io rafitra misahany io fifidianana io. Mandeha amin'ny gazola tonga nefa ny délestage miamafy any amin'ny faritra maharitra ora telo hatramin'ny 5 ora isan'andro ny fahatapanjiro eto Andrenivohitra maharitra 10 ora ny fanjifany jirama gazola nefa mitombo hatrany vahaolana vonjy tavanandro no roso ny fanjakana fampiasana milina mandeha amin'ny gazola. Tsy mbola misy ny banky anomezana vahana ny fandraharana eto amintsika ho ny paitoekarena io anefa no ahafahana mampiroborobo ny fandraharana isan'ny takia misy etra tsy miankina ohatra ny fampidinana ny tany TVA alohan'ny orinasy iray ho 5 isanjato raha toa ka 20 isanjato izany ankehitriny. Miantoka pahany betsaka amin'ny fampidiran-ketra ho an'ny kitapo-bola mpanjakana ny varotra fiara vaovao eto amintsika. Fiara vaovao 740 ka hatramin'ny 440 izay efa nampidina teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny taona 2012. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany salon de l'auto Andianifafolo. Andrianjara amin'ny fivoriana mikasika ny ady amin'ny Syria izay taterahana andriana rahampitso Iran izay anisany manohana ny filoha Siriany Bashar al-Assad any Indonezia misy 20 ny olona maty vokatry ny doro-tanety. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au salon de l'auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramède GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antananarivo, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI Bypass, GSI Amboudflau. Socavitre en Outapénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Socavitre en Outapénac. 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapénac. Très sincèrement à votre service. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatacan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatacan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L,
technique commerciale. Terminal A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knapp Saint-Péflou. ISA Mbulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt busté Désanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Stepper. Vélo elliptique. Vélo d'appartement. Tapis manuel. Manova fanatanjahantena 30 minitra isan'andro ho antoky ny fahasalamanao. Luxor, le plaisir du confort. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, des magnifiques panneaux solaires où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondra mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotés des meilleures fonctions à petit prix. Sonorisation en tonalité fidèle et extraordinaire à la pointe de la technologie. Bowlay, toujours meilleur. Voici enfin l'événement que vous attendez tous. Le groupement des concessionnaires automobiles de Madagascar vous présente le Salon de l'Auto 10e édition du 29 octobre au 1er novembre au CCI IVA. Des animations pour tous les goûts ainsi que de nombreuses surprises. Participez au jeu SMS en envoyant Salon Auto, espace non complet au 34 34 00 777. Une voiture à gagner. Sponsor officiel Telma. Partenaire officiel BNI Madagascar. Total. Eto Antananarivo, miaraka amin'ny Stéphanie Anga, mamarana ny fankalazana ny farim-potoana eto Antananarivo, otrony Black Nadia, Kinati, Agongstabab, ao ny Coliseum Antsantsombe, à la 2 novembre 2015, manomboka amin'ny 10 maraina. Vidy fidirana 3 ariary. Raha vidy amin'ny RTL Moneno dia 502 ariary. Partenaire média, Cool TV. Partenaire officiel, Beryl, Huawei. Sponsor officiel, RTL. Tokatrano tsara karakara, fianakaviana milamina. Ary indrao misy sanjasan-teraka mba hatsara ny fiainam-pianakaviana. Mety amiko ary mety aminao dia io. Azo antoka sy mahomby ny fampiasana azy. Dia io dia natao ho an'ny vehivavy toay. Banky azitikizana hanomanako no avin'ireto ankizy reto. Aiza ro banky akeketo azo antoka hitehirizako ireo vola miditra. Tena mila banky mananatra ekefa ampitombo angana vola tataniko. Sipen Bank, quand tahiry, any ampitombo, zana-bola 900 mirotsaka isam-bolana ary azo ampiasaina ankalalana. Quand tsotra amin'ny zana-bola 200 ho an'ny rehetra. Elle est la A60. A60. Rendez-vous au Salon de l'Auto avec ID Motors du 29 octobre au 1er novembre. Takarivany alakamisy fasivy amby roapolo ny volana oktobra miarabanao tomponklasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'izao fampahalalam-baovao izao mba nasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany.
Ny lafiny politika no isa tarantsika amin'izany amin'ity takariva ity ao anatin'ny hazakazaka raha tosika no ananganana ny voamira maleo tena misahana ny fifidianana tsy misy olom-baovao ny tota ihany no avadibadika ny mpikambana raha teo mbola tsy ampy ny fianianana nefa tsy maintsy natao androany mbola baraingo araka izany ny tena fahaleovantena ny ity rafitra vaovao isolo ny senita ity araka ny fanadiadiana izy ora kotondrina. Fotoam-pitsarana makotrokotroka no nisy androany teny amin'ny fitsarana tampony Anosy. Ny antony nanao fianianana androany ireo mpikambana 7 efa voatondro ao amin'ny seni. Arak'izany, ny aninany anao ny asany araka ny lalàna velona ireo mpikambana ireo. Ny teny izany no efa lasa, ny fitazomana azy sisa no andrasana. Hatreto aloha, mety isaina amin'ny rantsan-tanana ny gasy mahatazona ny teny nomeny. Asa raha isan'izany ireo mpikambana vaovao ireo izay efa misehatra nandritra ny taona maro tao amin'ny fanjakana. Fa ny tena vaovao nisongadina androany dia ny fanendrena ny Ernest Razafindraibe, filoha teo alohan'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe, ho solon-tenan'ny filoham-pirenena ao anatin'ny CENI. Nahagaga ny nanendreny filoham-pirenena anio mpikambana isan'ny sarotiny amin'ny resaka fahamarinana ny fifidianana io. Nahatalanjona ihany koa ny nanekeny izany fanendrena izany, fa tsy safidin'ny fiarahamonim-pirenena no nampikambana azy ao anatin'io rafitra vaovao io. Na izany aza, nanizingizina mafy dia mafy androany ny lehilahy fa mahaleo tena ny tenany sy ny rafitra vaovao ka tsy handray baiko avy amin'ny rafitra hafa ao anatin'izany ny filoham-pirenena. Anahoana ary ny fifandanjahan-kery ao anatin'io rafitra io? Tsindriny Lamakaiza ny mizana. Ny mpikambana telo ao anatin'io mantsy dia efa atao amin'ny senita izay ny karakara fifidianana nampisy resabe indrindra teto amin'ny firenena. Fankasitrahana ny voka-pifidianana ny voaka ve no nahalany azy ireo fanroany toy ny fanendrenan'ny filohan'ny senita teo aloha ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary mitazona ministera manana ny fiandrianany. Raha politika mantsy no resahina dia tsy azo atao ny manova politika manan-kery. Andrasana arak'izany ny toerana vaovao na ny fankasitrahana ny filohan'ny senita aoriana ny famindram-pahefana toy ny fanendrenan'ny PDS ny commune Antananarivo renivohitra ho sekretera jeneraly ministera mpanjakana misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany. Faraka ny fanambaranao tany anatin'ny lohatenim-baovao dia 7 amin'ireo mpikambana 9 ao anatin'ny CENI no voatery ny fotoana nanao fianianana androany teny amin'ny fitsarana tampony teny Anosy. Hiazakazana araka izany ny fifidianana n'io filohan'io rafitra vaovao io izay ahitana mpikambana tonta 3 tao amin'ny senita fanadiadiana iarahana amin'ny Mikael Ramarla. Ny raharam-pirenena dia tsy maintsy mandroso ary tsy afaka miandry. Io teny io no nanamarina ny filohan'ny fitsarana tampony antony nanaovana ny fiainanan'ireo mpikambana vaovao ny CENI androany. Tsy nahandry ny andro zoma araka izany ny fanjakana na dia rapitso aza vao fantatra ny solon-tenan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Oviana araka izany ny fanendrena sy ny fiainanan'ny solon-tenan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay. Hiandra ny mpikambana vaovao io ve vao iroso amin'ny fifidianana ny filohan'ny CENI ireo mpikambana sa ivoaka ankamiana androany alina na rampitso maraina be. Raha ny tombatomba ny mpanara-baovao mihodina eo amin'ny solon-tenan'ny filoham-pirenena Ernest Razafindraibe sy ny solon-tenan'ny fitsarana tampony Olivier Ramadson sy ny solon-tenan'ny antemera-pirenena Thierry Rakotonarivo ny filohan'io rafitra misahana amin'ny fifidianana io. Mipetraka ihany koa ny AIA momba ny fahaleovantenan'io rafitra vaovao io indrindra aorian'ny fifidianana n'io filohany sy andany any amin'ny rafitra nanendry azy ve ny CENI. Samy manana ny valiteniny ireo izay nanontaniana ny feon'ny fietraretana no narosony Thierry Rakotonarivo. Ho ahy manokana zany dia manantena fa ny mpikambana 5 ao anatiny io androm-panjakana io dia anaja tanteraka ary iaino ny feon'ny fietraretana ka na inona ny baiko avy any amin'ireo sehatra maro samihafa izay nanendry sy ny fidy dia tokony araka ny voalazan'ny fiainanana teo hitandro hatrany ny ara-dalàna. Ny fanajana lalàna amin'ny feny CENI kosa no narosy ny Ernest Razafindraibe. Dia io CENI io manana ny atao hoe fahaleovantenana na amin'ny resaka araboly ary io koa zany dia anisany hoe tsy mandray baiko ary tsy manontany ny hevitry ny ataontsika hoe institution hafa rehefa manapa-kevitra. Andrasana tsy hoe larika izany ny fanaovana tatitra ny asan'ny senita momba ny asa rehetra izay nataony indrindra ny vola rehetra nampiasainy sy ny famindram-pahefana amin'ny filohan'ny CENI vaovao. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany fantatrio arivo ireo kandida hisolo-tenan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC miisa 9 izy ireo. Ralevason Artine, administrateur civil ary efa mpikambana tao amin'ny CENI teo aloha. Rabartsona Jean-Claude, administrateur civil ihany koa, taleo amin'ny senita.
manaraka izany manja ny bienvenu mpitsara ary mpikambana ao amin'ny senita avy amin'ny UDRC. Manaraka kosa Andrianjanahary Philippe, commissaire général de la loi ao amin'ny fitsarana tampony ary efa nilatsaka ho fidiana ho filohan'ny senita. Ny faninana tamin'ny Atala Béatrice Herson Olivier Ernest kosa Andriantsoa ary Manantsoa Philibert Hervé, administrateur civil ary secrétaire général ny ministéran'ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ankehitriny. Tiandrazana Jaobe Hilton, randrianantenena Alain Georges, mpiasa ao amin'ny médiature de la République. Raha mpitso moa no fantatra izay solitena avy amin'ny rafi-pitsarana HCC izay fa lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola nahazona fanazavana ofisialy hatreto ny mpitondra tao aoriany fanambarany masoivo frantsay miasa sy monina eto Madagasikara ny fa 7 ny volana oktobra farany teo izay nanamafy fa any frantsay ny Ilse Pars manasa ny filoha Rajonary Mampianina sy ny mpiara-miasa amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ireo solombavam-bahoaka miaro ny fiandrianam-pirenena hitondra fanazavana momba ireo nosy kely miisa 5 atao anatin'ny faritry ny ranomasimben'i Madagasikara ireo fanadiadiana iarana amin'ny Gaëtan Jantlavo. Hatreto tsy mbola misy fanazavana ofisialy avy amin'ny mpitondra momba ny Ilse Pars izay voalaza ny masoivo frantsay vaovao miasa sy monina eto Madagasikara fa any frantsay izy ireo. Ny fa 7 ny volana oktobra lasa teo no nanaovan'ny masoivo frantsay io fanambarana io no laviny manosy malagasy an'ireo nosy kely miisa 5 na dia eo aza ny rakitsoratry ny firenena mikambana momba izany. Tokony ilazany heviny mazava amin'ny vahoaka malagasy ny fitondrana hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Kongo. Position amin'ny fitondrana manoloana ny déclaration nataon'ny ambassadrice ny Frantsa tao amin'ny lapan'ny tanàna zay aloha dia ombona an'izay satria mba mila fantatra tsara hoe zao ny position amin'ny fitondrana manoloana an'ireo fanambarana reny ka tokony mba hiteny ry zareo hoe inona ny ambarany zareo na inona ny hevitry ry zareo manoloana ny toe-javatra misy momba an'io Ilse Pars. Ankoatr'izay nanamafy ity solombavam-bahoaka ity fa tsy azo ekena izany hoe tanindrazana na tany tafiditra ao amin'ny tanin'ny firenena malagasy ka alain'ny olona na ankery na ankevitra na arabola na amin'ny barofo. Tsy hipetra-potsiny ny solombavam-bahoaka manoloana izany hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany Jorony Mandidy. Tsotra ihany koa ny teninay dia hoe lazao ny marina ambarao ny marina ry mpitondra fanjakana ary tsy hipetraka amin'izao izahay fa ao anivon'ny androm-panjakana misy anay moa dia hikaroka hiezaka araka ny tenin'ny député docteur teo ny iresahana ny Ilse Pars io fa liana ny vahoaka liana dia fantatra aiza ho aiza marina ho cogérance avy eo nefa ransa lasa ny frantsay marina raha nisy ny varotra lazao zay ny varotra azy satria misy resaka inena ela ankehitriny fa misy ny varotra izy io dia porfoy dia ambarao aminay alalana maro. Tsy mbola nivaly ny fanontaniana marobe apetraka ny vahoaka malagasy momba ny Ilse Pars toy ny hoe tsy ho azon'ny Madagasikara intsony ve ireo nosy ireo efa lafo ve ny Ilse Pars iza no nivarotra azy ohatrinona ny vola azo tamin'izany raha efa izay tokoa no izy. Ny alatsinainy ho avy izao manasa ny filoham-pirenena sy ny ireo tompon'andraikitra rehetra ny fiarahamonim-pirenena sy ireo solombavam-bahoaka ilaza izay tena marina momba ny Ilse Pars. Hamaliny antso ve ny filoha amin'ny alatsinainy io tantara mitoy. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray tsy azo iodivirana intsony ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro iray volana teoria ny fampiarana ny vidiny tena izy tsy karitra ny an-tsena sady ny fiakaran'ny vidin'entana ny antsiprian'izay iarana amin'ny Michel Aranarjona. Valopolo isan-jaton'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro no miankina amin'ny vidin-tsolika tato anatin'ny herinandro faran'ny volana oktobra iray volana teoria ny fampiarana ny vidiny tena izy teto amintsika tsy karitra ary mandeha mandalana ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Entana ety aminay zany dia miakatra foana satria raha mivarotra Antananarivo zay menaka taloha teo dia zao zay lasa mivarotra 410 no fiakarany zany. Ny savony tsy dia miakatra fa mipaty zany ohatra dia manatombo 20 avy any indray masokarena zany lasa mitovy an'ilay varotanay zany le piba ao amin'ny télé dia tsisy ho an'ilay mpanjifa intsony. Vidin'entana aloha tena hita hoe miakatra satria raha ohatra hoe 150 000 ny carton teo aloha exemple zany ohatra carton entana ray dia lasa 250 izy amin'izao zany hoe 100 000 francs zany no
fiakaran'le izy eny misy miakatra aloha zany fa misoko miadana ohatra ny zavatra rehetra zany fiakaran'le izy fa tsy hita hoe tonga dia indray andro hoe tonga dia misaoty be fa tsy haiko hoe misy ifandraisany amin'ny fanjakana ihany le fiakaran'le vidin'entana satria raha ohatra zany ny fandoavana etra no mandoa ihany no mandoa fa ny tsy mandoa dia mijanona ho kolokolo sy fefena fotsiny ihany. Manodidina ny R100 hatramin'ny R10 ny fiakarana hita amin'ny vidin'entana ilaina amin'ny andavanandro. Raha toa ka R9 ny gony siramamy teo aloha izany hoe R2 ny kilao. 5 sy R1 ny gony amin'izao rehefa mahatratra R7 ny kilao. Niakatra ihany koa ny litatry ny menaka. Raha toa ka R4 izany teo aloha efa mahatratra R7 hatramin'ny R5 izany amin'izao. Tsy niakatra kosa ny vidin'ny savony, saingy efa manomboka miakatra ihany koa ny vidin'ny vary. Teo amin'ny tapabolana teo zao vary niakatra tsy akijanona mihitsy zany zao. Eo amin'ny 50 eo izy zany zao isako miakatra. Vary gasy vary zanatany tena miakatra zao. Raha tsy ahivana ny fiandohan'ny volana oktobra teo ny voalaza fa niatra teto amintsika ny vidin'ny tena izy na ny vérité de prix. Hatramin'ny faran'ity volana ity ihany no nampanantenain'ny ministry ny angovo fa tsy hiakatra ny vidin'ny solika. Miankina betsaka amin'ny vidy solika iraisam-pirenena sy ny sandany ariary ampitahina amin'ny dolara ihany koa anefa izany. Androany $570 ny vidin'ny solika iraisam-pirenena raha toa ka $5,703.73 ny dolara iray. Hatreto miankina amin'ireo ny mety ho fiakarana na tsy eo amin'ireo vidin'ny entana fampiasa amin'ny andavanandro. Mbola eo amin'izay pejy ny toe-karena izay hatrany fampanantenana pokaty izay no isokajiny olon-tsotra sy ny tenin'ny mpitondra ampitsahatra ny délestage. Hatreto mitohy ary-maritra 3 hatramin'ny 5 isan'andro ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra sy ny manodidina. Tsy latsa-danja amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra. Mitomba hatrany anefa hatramin'ny 50 isanjato ny fandaniana ho an'ireo mpandraharaha miankina 100 isanjato amin'ny herinaratra. Amin'ny ankapobeny tsy misy vahaolana ny délestage, tsy fantatra mazava ny fandaniana ataon'ny jiramamy izao fotoana izao fanadiadiana iarana amin'ny Michel Ranarjona hatrany. Délestage moa zany ety ambodin'ny sotro dia maharitra eo amin'ny adiny 3 eo ny tapaka isan'andro. Dia fatiantoka moa zany dia tsisy zavatra ho ampiasaina mihitsy ny azony tsy mandeha courant dia mijaly be zahay ety ambodin'ny sotro. Eo amin'ny 10 isanjato eo no fatiantoka ny amin'ny tsena zany eto ambodin'ny sotro zahay. Tsisy ataova dia miandry ny fiverenany jiro. Eto ambodin'ny sotro no délestage dia efa tsy hita intsony izay resahana satria ny asa-mandraharaha maty daholo. Fivelomana izy miankina amin'ny jiro daholo. Dia ao anatin'ny adiny 4 ny maraina dia adiny 2 ny hariva. Zany hoe tena zara zany raha misy adiny 2 iasana tontolo ny andro dia tena tsy hita intsony. Fampanantenana zany be da be fa tokony efa tara une semaine tamin'ny herinandro ambony tokony hanana le délestage nefa hatramin'izao toa tsy hita ihany izay vahaolana. Eto ambodin'ny sotro tato anatin'ny 3 herinandro adiny 9 isan'andro no tapaka ny jiro. Femenomenomana lava reny an'ireo mponina saingy hatreto aloha tamin'ny fotoana nandalovanay tsy misy mirehatra ny jiro eto amin'ity toerana ity. Fanohitra tanteraka amin'ny fampanantenana ireo tompon'andraikitra mitohy ary mamahery vaika hatrany ny délestage eto andrenivohitra. 5 andro anatin'ny herinandro no misy ny fahatapahana ary maharitra adiny 5 hatramin'ny adiny 7 isan'andro ho an'ireo faritra sasany. Mitarika fa tsy antoka hatramin'ny 50 isanjato ny fahatapahana ho an'ireo mpandraharaha izay miankina 100 isanjato amin'ny jiro. Mitombo 50 isanjato ihany koa ny fandaniana vokatry ny fampiasana groupe. Vao mividy groupe zay dia somary fampidiram-bola somary hafahafa ihany le izy satria raha ohatra ka hoe sokajiana zany le izy dia ny vola matinay mandritra ny 2 taona nampidirina tanatin'le groupe fotsiny. Izany hoe voatery-indram-bola indray zay ny vidananay groupe dia ny zavatra ataonay moa zany dia samy mba mizaka kely amin'le izy lasa misy fampiakaram-bidy zany rehefa tapaka ny jiro satria eto aminay irery amin'ny faritra misy anay aloha katreto
no hoe misy jiro zany rehefa tapaka ny jiro. Raha ny fanadina natao tsy ny eto andrenivohitra ireriana nefa no mizaka ny olona ny fahatapahan-jiro. Isan'ireo mizaka délestage 3 hatramin'ny 5 ora isan'andro ihany koa. Ny any amin'ny faritra saingy tsy tahaka ny aty andrenivohitra. Misy délestage foana amahasaby ny telo ampetosasany délestage amin'ny fokotany jiro zay. Tovy le fitapahan-jiro aty aminay isaka ny quartier. Misy quartier zao manodidina amin'ny Lazare Sud ay dia isaka amin'ny ariva amin'ny enina manomboka maty ny jiro dia tsy mivena raha tsy amin'ny sivy. Misy ny quartier sasasasany amin'ny atoandro izy vao tapaka. Ny quartier anankiray izay tenenako aminareo zay isaka amin'ny enina ariva dia tsy maintsy tapaka foana efa tamin'ny andro vitsy zay nanomboka tapaka foana tanan'zareo. Délestage aty aminay aloha amin'izao tsy dia misy matetika ohatrany amin'ny Antananarivo sy Antsirabe fa mahalana eo amin'ny 1h30 eo. Manomboka amin'ny enina sasany amin'ny enina sasany eo dia misy. Isan'andro? Mipetry délestage taonandro zany le izy fa raha ho an'ny faritra misy ary zany zao dia mbola tsisy aloha tanatiny 3 andro zay. Hatreto mazava fa mijanona ho fampanantenana ihany ny ataon'ireo tompona andraikitra fa olona tsy lavitresaka no arosin'izy ireo. Mipetraka ho fanontaniana ihany koa ny fandaniana marina ataon'ny orinasa Jirama. Raha ataony katsikatsotsotsa amin'ny solika 3.5 litatra isan'andro ampiasain'ireo milina miisa 7 manodidina ny 2.20 tapitrisa ariary isam-bolana ny fandaniana ataon'ny Jirama, izany hoe manodidina ny 300 miliara ariary isan-taona. Ankoatr'izay ny vola ampiasaina amin'ny fanamboarana ireo milina. Efa niresaka izay sehatra ny fandraharana izay ihany isika teo tsy manampy amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny fanjakana malagasy araka ny fanadihadiana nataony Pahay Toekarena. Miankina amin'ny fandrosoana io sehatra io anefa ny fiverenany Toekarena eto amin'ny firenena noho izy ireo mitazona ny 70 isan-jato ny tsena sy ny fandraharana. Hatreto mbola mitaraina ho sepotry ny fitakiana hetra ny mpandrahara tsy miankina araka ny fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Isan'ny andrasan'ny mpandrahara tsy miankina ny fanovana sy ny fijerena manokana ny fitakiana hetra amin'ny pampana ataon'ny fanjakana amin'izy ireo. Hatreto aloha tsy mbola fantatra izay fiovana mikasika io fitakiana io ao amin'ny lalàna mifehy ny teti-bola-mpanjakana taonina 2024. Ny sehatra tsy miankina nefa no ivon'ny fampandrosoana raha ny fanazavany ny filohan'ny FIV-PAMA. Zay misy les partenariats manao ihany zay les partenariats les 3P fa tena mbola hita mbola PDB zany izaka tokony atao satria zany raha ohatra dinina zany matetika zany le orinasa efa mandrosodoza tena bénéficier mahizay tombontsony fa le orinasa kely majinijinika regny tsy mahita lalana misy amin'io zavatra satria nahoana le izy zany matetika zany fivorina anovana izy fa tena hoe amin'ny pratika tsy hitanay misy zany le izy tsisy fiantraika direkta zany amin'ny famokarana n'industrie locale izy. Isan'ny fanampiana azo ny fanjakana atao amin'ny mpandrahara ny fanamorana ny fampindramam-bola ny mpandrahara. Tsy mbola misy ny banky hanomezana vahana ny fandraharahana eto amintsika hoy ny Pahay Toekarena. Io anefa no ahafahana mampiroborobo ny fandraharahana. Ohatra fotsiny amin'ny banque raha ny ivelany misy natao hoe banque pour le secteur pour les petites et moyennes entreprises. Eto amintsika amin'ny banque tsisy an'izany, tsika tsy manana banque ny fanjakana malagasy any mpandrahara vahiny daholo. Donc zay zany tsy mety atao aloha voalohany indrindra. Ahoana ny accès de crédit ho an'ireo mpandrahara gasy reo. Zay ny zavatra voalohany indrindra atao. Azay tsy afaka mamokatra reo raha tsy misy fanampiana azy. Nefa famokarana no manome fiharina, manome ny richesse fiharina. Dikan'izany ny asa manome fiharina, dikan'izany zany tsy afaka miasa reo, tsy afaka mamokatra raha ohatra menao fanampiana. Isan'ny takiny sehatra tsy miankina ohatra ny fampidinana ny tahan'ny TVA alohan'ny orinasa ho 520 isan-jato raha toa ka 20 isan-jato zany ankehitriny. Nefa mpandohy hetra ihany hoy ny mpandrahara no takiana hetra indrindra ireo mandalo eny amin'ny faditseranana. Eo amin'ny sehatry ny fitaterana kosa indray misy olana ny mahakasika ny fivezivezen'ny mpandeha fiaramanidina eto andrenivohitra, ny fanamboarana passeport vaovao na ny fanavaozana ny efa tota dia miato raha ny vaovao azo. Tsy vitan'izay fa na ny scanner fitarafana ny entandreo mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ihany koa aza dia simba nanomboka tamin'ity herinandro ity. Ny antsipirian'izay arahana amin'ny tanjona Emilio. Nahaton'ny ministera efa ho 3 herinandro zao ny fanamboarana passeport vaovao. Tsy ny fanamboarana vaovao ihany fa na ny fanavaozana ny efa tota ary dia tsy mbola azo atao ihany koa. Ny fahasimbany milina fanamboarana ny mety ho anton'izany raha ny loharanom-baovao azo. Niezaka nanamarina io vaovao io
teny amin'ny sampana mikirakira ny passeport eny Anosy ny mpanao gazety kanefa dia tsy nisy tompona andraikitra nanamarina na nanome fanazavana momba io tranga mampimenimenina ny olona io. Tsy vitan'izay fa tsy mandeha ihany koa ny scanner fitarafana ny entany ny mpandeha eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ka dia voatery tsy maintsy savaina amin'ny tanana ny entan'ny olona tsirairay avy izay vao afaka mandray fiaramanidina. Mandany fotoana nefa io fomba fiasa io. Raha nanontany ny tompona andraikitra izahay ny mahakasika io olana faharoa io dia tsy nahazo valiteny mahafa-po. Ny fantatra hatreto dia olana arabola no mety ho antony ireo fahasimbana fitaovana ireo na dia tsy nitsotra izany aza ireo tompona andraikitra. Eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray tontolo iainana niezaka nanadiady ny akon'ireo setroka be teto Andrenivohitra teny amin'ny tobim-pahasalamana teny Befelantanana androany ny mpanao gazety. Niezaka ihany koa nafantatra ary ampita vaovao any mpanara-baovao kanefa dia narirarira sy navezivezy ary tsy nomena vaovao mikasika izay. Maro anefa noliana amin'ny mety ho fiantraikan'ny setroka iny amin'ny fahasalamana, ny fisorohana ny aretina ary ny mety ho fitsaboana azo atao manodidina izay fanadiadiana iarana amin'ny miranto. Maloto ny rivotra eto Antananarivo, manamarina izany ny fisian'ny setroka natevim-be tamin'ny faran'ny herinandro, vokatry ny doro-tanety sy ny setroka fiara. Nisy voka-dratsy teo amin'ny fahasalaman'ny mponina teto Andrenivohitra ny fisian'ny setroka iny. Na lehibe na kely tratra ny areti-pisefoana. Maro ireo nitaraina fa tokony hojerena akaiky ny toy ny rarainy satria maro ihany koa ireo nanantona toeram-pitsaboana na niditra hopitaly. Ny mpanao gazety ato amin'ny Cool TV FM niezaka nanamarina izany teny amin'ny tobim-pahasalamana tety Befelantanana androany. Niezaka nafantatra ary ampita vaovao ho an'ny mpanara-baovao kanefa dia narirarira, navezivezy ary sy nomena vaovao momba izany. Maro no liana amin'ny mety ho fiantraikan'ny setroka iny amin'ny fahasalamana, ny fisorohana ny aretina ary ny mety ho fitsaboana azo atao indrindra ny vidin'ny fitsaboana. Tsy hijanona hatreto anefa mpanao gazety ato amin'ny Cool TV FM fa anaraka akaiky ny toy ny rarainy satria ny fahasalamam-bahoaka no resaina. Sarobidy ny fahasalamana ary iantomboan'ny fahasalamana dia ny fahafantarana ny zava-misy marina ahafahana misoroka izany. Sy aleo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay isika ato anatin'ity fanadiadiana ity, manodidina ny 100 ny mponina hatreto no tombanana ho voan'ny diabeta eto Madagasikara. Lafo ary tsy takatry ny be sy ny maro ireo fitaovana hoentina mitily ity aretina ity. Isaraka izany ny fizarana maimaim-poana, ny appareil glucomètre izay karakarainy malagasy sambatra mandritra ny volana novambra ho avy izao. Hetsika izay tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta ny fa 14 ny volana novambra. Ny atsipiriana izay arahana amin'ny Gaëtan Andriantsilavo. Lafo ary tsy takatry ny sarambabem-bahoaka ny fitaovana fitiliana diabeta na ny appareil glucomètre sy ireo fitaovana miaraka aminy. Manomboka ny alatsinainy ho avy izao, isy ny fizarana maimaim-poana ireo fitaovana ireo atolotry ny fikambanana malagasy sambatra. Misy antony tsotra nanaovanay io satria betsaka ny fangatahana miara-maisa amin'ny association paramédicale izay avy any ivelany. Dia misy ny atao hoe bandelette silencée miaraka amin'ny appareil io 99 000 ariary ny amin'ny tananay ny bandelette io sy ny lancé izay ianao vao mahazo an'ilay appareil glucomètre. Afa avy eo rehefa lala le lancé sy le bandelette afaka vidinao 2 arivo ariary. Fa tatsisa tsara fa io fitaovana io vidina amin'ny orinasa samihafa dia lafo be. Ny antony anaovanay io zany dia le olona tsy mahatakatra n'io fitaovana io no ny antony anaovanay le projet glucomètre. Hozarainay maimaim-poana io manomboka amin'ny latsinainy any amin'ny espace vahina. Eny amin'ny espace vahina Ambatomaro no isy fizarana maimaim-poana ireo fitaovana fitiliana diabeta ireo. Manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva no afaka mandray ireo tompona andraikitra eny an-toerana. Na izany azy, mila misoratra anarana noho ny amaroan'ny olona izay marina fa misy avy any amin'ireo faritra. Ny fikambanana moa dia efa nanao asa sosialy foana nanomboka tamin'ny 2009. Efa nizara sakafo maimaim-poana, efa nanao didy potra fobe, efa nanomera fa noho ny fangatahan'ireo olona voan'ny diabetika zany dia tapa-kevitra zay fa nanao an'ity fizarana maimaim-poana glucomètre ity. Io projet io fa ela ninisianay fa mivaly izy tamin'ity volana oktobra ity dia fa tonga eto ny fitaovana dia amin'ny latsinainy zany manentana antsika rehetrarehetra azadiny mihitsy satria efa betsaka misy ny olona avy any province ho avy hamonjy an'io akan'io fitaovana io fotsiny dia manasa antsika rehetrarehetra surtout ho an'ireo olona tsy manana moyen zany. Ny 14 ny volana novambra ho avy izao ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta manomboka ny alatsinainy izao kosa ary tsy farana raha tsy ny faran'ny volana novambra ity hetsika fanampiana ny mpiarabelona ataon'ny fikambanana malagasy sambatra ity.
pejy hafa kosa indray nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampisehoana sy fampiratian'ireo fiara na ny salon de l'auto ho fanaingana ny toe-karena malagasy izao etsika izao raha nambarany mpikarakara ny salon de l'auto fiara vaovao anjatony moa no ampisehoana mandritra ity etsika ity ny atsipirin'izay arana amin'ny Zora Kotondrina. Andeha amin'ny fahafolo amin'ny fampisehoana sy fampiratiana ireo fiara vaovao sy ika farany eto Madagasikara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanombohana izany etsika izany teny amin'ny CCI Vato. Etsika izay karakaran'ny GECAM manana groupement des concessionnaires automobiles à Madagascar. Mpandraraha folo no mikambana ao anatin'io GECAM io izay miompana tanteraka amin'ny sehatry ny fiara. Isan'izany Madoto, Malga Mobile, ny Materoto, ny Sodiama, Continental Auto, ny SICAM, ny Ocean Trade, ny Sodirex, ny Toyota Raseta. Fanangana lehibe ho amin'ny toe-karena malagasy ny fisian'ity fampirantiana ity raha nambaran'ny filohan'ny GECAM androany. Miantoka pa mibetsaka amin'ny fampidira-poketra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana ny varotra fiara vaovao eto raha nambarany. Raha ny famptinana ny taona 2012 fiara vaovao 710 ka hatramin'ny 710 izay no efa nampidirina teto Madagasikara. Nous estimons 2700-2800 véhicules neufs sur l'année complète 2015. Fanamanaingana toe-karena eto an-toerana ny varotra fiara manapirofo ny fanangana ara-toe-karena eto ny fisian'ity fampirantiana ity. Marina fanidina hatramin'ny 710 isan-taona ny fiara vaovao nampidirina eto Madagasikara raha toa ka efa niakatra 4,000 izany tamin'ny taona 2012. Amin'ny taona 2012 misy ny tetika asa ampiakaran'ny fanjakana hatramin'ny 5,700 ny etra amin'ireo fiara berlina sy SUV. Izy ireo izay miantoka ny 3,700 ny tsena ny fiara eto. Ces 4,000 sont étroitement liés à l'investissement public ou au développement des grands chantiers. Ankoatra ireo toeram-pivarotana fiara saika hita ety avokoa ny mombamomba ny fiara rehetra hatramin'ny fikojakojana izany. Isan'ny avaka ihany koa ny ananan'ny ministeran'ny fitanterana ny famantarana ny toetrandro ary ny fizahan-tany trano eva amin'ity salon ity. Haritra 4 andro ny salon de l'auto andiany 10. Mbola eo amin'ny lafim-baovao iny hatrany teny Vato nanao antsoavy tamin'ireo mpitondra maneran-tany ireo ankizy ho an'ny aroloza ny fifamoivoizana takin'izy ireo amin'izany ny ampidirana ireo etsika hiadina amin'ny loza-pifamoivoizana ao anatin'ireo tanjona vaovao ny fampandrosoana maharitra maneran-tany na ny ODD. Anton'izany mbola fisiany ankizy na ny zazanarivo ny isan'andro matina maratra eny an-dalana vokatry ny loza-pifamoivoizana. Angatan'izy ireo ihany koa ireo teboka manaraka ireto ampirindra ny fifamoivoizana ny sy ny lalana natokana ho an'ny kodiaran-droa, ny fampitandremana isan-karazany amin'ny hafainganam-pandeha, ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny fiara mivezivezy, ny fampiasana ireo pitsopitsony toy ny aroloha sy ny fehikibo ary ny fisavana sy ny fanasaziana ireo mamo mamily fiara. Ny volana novambra izao no laninan'i Brezila ny lalàna ankatoavana anaty ireo fangatany ankizy ho an'ny aroloza ny fifamoivoizana maneran-tany ireo. Fa manao fampirantiana eny amin'ny CCI Vato mandritra ny salon de l'auto ihany koa ny Jovena. Tolotra maro amin'ny resaka solika no atolotra ity orinasa mpanjara solika ity. Isan'izany ny tolotra premium amin'ireo solika misy ao aminy izay misy fanaraha-maso amin'ny fitaovana manara-penitra fanadihadiana. Seo afakely nentin Jovena androany nandritra ny fanokafana ny salon de l'auto 2012 tety amin'ny CCI Vato. Isan'ny miavaka sy manana ny toerany amin'ireo mpanjara solika manerana nosy ity orinasa ity. Isan'izany ny fananany tolotra premium. Heritaona zao ny premium zany no lancena teto Madagasikara. Zato isanjato ny station Jovena amizao misy premium. Ny sahana no miteny fa anisan'ny carburant tsara indrindra teto Madagasikara ny premium napiakatra indrindra zany ny ataontsika hoe fontin'ny station tena Jovena ary nazahoanay ny fitokisan'ny mpanjifa satria misy manao ekonomia hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 7 isanjato zany hoe mety tonga hatrany amin'ny 500 ariary isaka litra zany ny fitsitsina azo avy amin'ny premium. Mitana ny larana voalohany ity orinasa ity amin'izay resaka solika izay ary mamatsy ny ray apatelo ny solika manerana ny nosy. Hatreto mbola ity orinasa ity ihany koa no manana ny milina afaka andrefesana ny kalitaon'ny solika amidy amin'ireo tombin-tsolika Jovena rehetra manerana ny nosy.
fanandray anjara tamin'ity salon de l'auto ity ihany koa ny City Motors. Manana tolotra vaovao izy ireo ary manasa ihany koa ireo izay liana amin'ny fitsidiana ny trano eva eny amin'ny CCI Vato mandrapatonga ny alahady izay iafaran'ity salon de l'auto ity. Fanampanazavana. Finatra tomboko vavy miaraba tomboko lahy tonga soa atao amin'ny trano efa City Motors sy Aval. Alors la grande nouveauté pour cette année, ny tolotra vaovao eto aminay dia ny fiara Aval fivoaran'ny fiara M4 rank étoile de la gamme Great Wall. Le succès s'est fait. Ny fombiazan'io fiara vaovao io no azo ny atsaran'ny fiara M4 nandritra ny taona lasa zay. Azo ampiasaina amin'ny lalana rehetra eto Madagasikara io fiara io satria fiara tsy mataho-dalana izy. Un garde au sol formidable. Manasa anareo ary izahay anjifa ny fiara Aval izay fiara avolenta vokarin'ny Great Wall. De chez Great Wall. Miandry ny fahatongavanareo eto amin'ny trano evan'ny City Motors izahay. Iny fanadiadiana ny arahana tamin'ny City Motors iny ihany koa no namaranana ny maresaka teto an-toerana fa ny maresaka avy any ivelany kosa indray andray anjara amin'ny fivoriana mahakasika ny ady any Syrie izay tanterahana ny Vienne rampitso Iran izay anisany manohana ny filoha Siriana Bashar al-Assad. Any Indonésia miisa 7,000 ireo olona maty vokatry ny doro-tanety ilaina amin'ny fambolena ny menaka palma izay niamafy tato ato fanadiadiana eo amin'ny sariny France 24. Rampitso no atao any Vienne ny fifanana voalohany eo amin'ny Iran sy États-Unis momba ny ady any Syrie. Mitaky ny fahatongavan'ireo mpiantsehatra rehetra manodidina ny ady any Syrie ny sekretera-panjakana Amerikanina John Kerry nanamafy tsy farany fa tanjona amin'ny fivorianan'ny famahana aingana ny olana any Syrie. Loha hevitra lehibe ao anatin'izany fivoriana izany ny momba ny filoha Siriana Bashar al-Assad andaniny izay ahitana ny Frantsa sy ireo firenena Europeana sy Arabo mitaky ny fialana. Ankilany Rosia sy Iran izay mitaky hatrany ny fanohanana Bashar al-Assad. Ahina tsy ahitam-boka ny fivoriana satria firenena mifanohitra amin'ny heviny sy paikady avokoa ireo firenena mpandray anjara amin'ny fivoriana Rampitso any Vienne izay. Miisa 7,000 ireo olona maty any Indonésia vokatry ny doro-tanety ilaina amin'ny fambolena ny menaka palma izay niamafy tato ato. Analina ny hektara simba isa-taona amin'izao vanim-potoana izao any amin'ny faritra atsimo antsinanan'ny Azia. Tsy voafetanteraka ny afina eo aza ny fanampiana entin'ny sehatra iraisam-pirenena ary miteraka olana ara-pisefoana eo amin'ny mponina sy ireo biby arovana ny toerana ny setroka izay anisany nahatonga ny fanakatonana an'ireo sekoly. Manakorotana ny sidina nabakabaka ny Thailande sy Filipina ihany koa ny ateraka ny doro-tanety any Indonésia. Manampitrotraka amin'izany ihany koa ny fisian'ny rivotra mafana El Niño ka mahatonga ny maintany. Indro kosa ofitina aminao ireo mahatombo-baovao nisongadina tamin'izao takariva izao. Fito amin'ireo mpikambana 7 ao anatin'ny CENI no voatery ny fotoana nanao fianianana androany teny amin'ny fitsarana an-tampony teny Anosy. Iazakazahana araka izany ny fifidianana ny ho filohan'io rafitra vaovao io izay ahitana mpikambana telo tota avy amin'ny CENIT. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray tsy manampy amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ny fanjakana malagasy araka ny fanadiadiana nataony pahay toe-karena hatreto mbola mitaraina ho sepotry ny fitakiana hetra ireo mpandraraha malagasy ireo. Ny farana teo indray ary ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao Rampitso amin'ny ora tahaka izao indray veloma tompoko.
Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. GSI, université privée habilitée par l'État. Ny fampalalam-bavao niarahanao tamin'ny Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Université GSI,